Amen. Dia miarabantsika rehetra indray ry havana. Tafahoana amin'izao andro alahady farany volana maritra fa 2024 sy 2024. Dia tononona amintsika, tonona aminao ny fiadanana, ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo, ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina amintsika rehetra. Misaotra ny tompontsika, tafahoana indray, velinaina, salama, afaka mifampahery, afaka ataoko hoe mifampiresaka mihitsy ary amintsika, indrindra hiresaka amin'Andriamanitra isika. Androany isika dia afatry ny tompo indray tiana ataontsika dia ny idera azy. Ideran'Andriamanitra izany moa zany ny tena tiana dia ny makasitraka ary ny mahafantatra fa izy no anton'ny zavatra rehetra. Raha tokony hideran'Andriamanitra antsika, ninona zavatra miseho amin'izao fiainan'izao, amin'ny fiainantsika, ka hoe mideran'Andriamanitra izany ao anatin'ny fifaliana, ao amin'ny fatokisana, ao amin'ny fatokiana tanteraka, dia izay natao fiderana. Fa raha mbola misalasalintsika moa zany, misy ny fahoriana ary tsy ho tapitra ny fahoriana mandalo ety amin'izao tontolo izao, dia eo tsika ny malahelo, hany ka tsy ampy fiderana, na tsy mahasaha, na tsy mahavita mideran'Andriamanitra. Ka izay no efa ambara sady amin'ny androany fampahiresana fanaovantsika, hivavakantsika lohan'ny fotoana rehetra. Ry Andriamanitra Ray, ry Jesosy Kristy Tompo, dia misaotra anao foana izay mankalaza sy manome voninahitra anao, satria no anao no Andriamanitra, ianao no anton'ny fiainanay, Andriamanitra tsy miova ianao, Andriamanitra mahery, mahefa ny zavatra rehetra. Ianao no deraina, ianao no ankalazaina, ianao no mena voninahitra. Ka dia akasitrao ny fotoana, aondreo ny lanitrao, akasitrao zao Tompo, irao ny fahainao masina, anatrika ny fotoana rehetra, aoka tsisy ambara, araka ny fombanao afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Tenena Tompo fa voninkaino izay ninona fanakanana, fanelingelenana nataon'ny Satana koa, dia aza velanao anjaka anakery amin'izao fotoana izao, fa ny fahainao masina omba sy anjaka amin'ny fotoana rehetra eto. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao, aoka ny tenako dia anjavina tanteraka, fa ianao no hitan'ny olona, ny teninao no hen'ny olona Tompo. Ka dia misaotra indrindra miteny aminay mandrakariva, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no vanzavavaka izany. Alleluia, amen. Dia araka teny izay zany amin'ny farany, raha sitrapon'ny Tompo, dia hanao vavaka fiderantsika, hideran'Andriamanitra, hisaotra anazy amin'ny zavatra miseho, amin'ny zavatra ataony amin'ny fiainantsika. Androany mety tsy ho lava ny fotoana, fa mety ho lava ihany koa arakaraka ny tarian'ny fanahy masina, fa ny teny izay fandraisantsika ny ten'Andriamanitra zany azo atao lohateny foana, sy ny lohateny ahafahantsika miorina sady amin'ny tohan'ny fotoana, dia hoe Andriamanitra mpitsara marina. Fantatsika zany ilay Andriamanitra efa ampianarina antsika any amin'ny Hebreo, raha manaraka an'Andriamanitra tsika, mino an'Andriamanitra, dia tsy maintsy mino aloha fa misy izy. Ary Andriamanitra dia fanahy. Fanahy ny ivavahantsika, Andriamanitra fanahy, ho fantatsika eto iza ilay Andriamanitra. Fampidirana ihany koa zany fa nanontany Mosesy tamin'izy ny raha na teo anatrehan'ny Farao, iza ary no amboarako, sy na teo anatrehan'ny zanak'Israely, iza namboarako, fa izy ianao ilay maniraka rehefa ny rahan'Andriamanitra, izy ny fidin'Andriamanitra. Mosesy anafaka ny zanak'Israely hivoaka ny tany Ezipta, dia niteny izy hoe izaho ilay izy, izaho ilay izy hatramin'ny taloha indrindra, sy mandrakizay ilay voalohany sy mbola farany. Ka izay zany izay ilay Andriamanitra izay no ivavahantsika eto. Andriamanitra mpitsara izy koa, mitsara io hitantsika eto, fa mafipafy ny fomba fitsaran'Andriamanitra. Amin'ny Andriamanitra rehefa mitsara amin'ny zanany, amin'izay manompo anazy, tena marina, amin'ny famasina, amin'ny famarinana, dia fahasoavana. Izay ilay hoe fiderana, hideran'Andriamanitra ianao, satria meny fahasoavana, atao hoe angaran'Andriamanitra mihitsy. Fa amin'ny olona hafa tsy mino na ny olona
manenjika sy maneo tsinitsinan'Andriamanitra, manao tsinitsinana zanak'Andriamanitra, dia fahoriana no ataony amin'izany. Ary gagitsika hoe inona ny antony fahoriana misy amin'izao fiainana izao, fa raha matoky an'Andriamanitra tsika miaraka amintsika izy, dia tokony hideran'Andriamanitra foana tsika hisaotra anazy amin'ny zavatra rehetra miseho. Amin'ny Salamo 8:100 ny 5:5 no anorenana an'izay hoe Andriamanitra mpitsara marina, hoy izy eo amin'ny Salamo 8:7 io zany 5:5 hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe fantatro Tompo fa marina ny fitsaranao. Fantatro Tompo fa marina ny fitsaranao. Mpanao salamo tamin'io zany lava io 8:7 io, fa amin'ny 5:7 ihany raisitsika hoe fantatro Tompo fa marina ny fitsaranao. Andriamanitra dia mitsara marina. Dia vakitsika ny Salamo 7:20 ny 5:5 ka hatramin'ny 1:10 eo zany no akatsika ny fampahirezana amin'ny Salamo 7:20 io. Vakitsika manomboka amin'ny 5:5 ka hatramin'ny 1:10 aminaran'i Jesosy manao hoe ary ny lanitra hidera ny fahagagana ataonao Andriamanitra, ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Fa iza any an-danitra no mitovy amin'ilay Tompo Andriamanitra, ary iza amin'ny zanak'ireo Andriamanitra no manahaka ny Tompo. Dia Andriamanitra matahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olo-masina, ary ajain'izay rehetra manodidina azy. Tompo Andriamanitry ny maro, iza no mahery takanao, ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisavoanan'ny ranomasina, raha manonja ny alina, dia mampitsahatra azy ianao. Ianao nanoro-toro andrahaba ho tahak'izay voavono, ny sandrinao mahery no nampelezanao ny fahavalinao. Anao ny lanitra, anao ny tany, izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, ianao no nanorina azy. Mazava mihitsy zany no tenin'ny mpanao salamo teto. Raha nanorotra n'ity zany tena nafantatra mihitsy fa misy Andriamanitra nanorina ny tany sy ny lanitra, ary azy ny fahefana. Vakitsika eo zany hoe raisitsika amin'ny 5:7 alohan'ny anoratsika ny tenin'Andriamanitra manaraka eo, ary ny lanitra hidera ny fahagagana ataonao Andriamanitra. Mahagaga ny fahagagana ataon'Andriamanitra, mahagaga ny zavatra ataon'Andriamanitra etỳ ambony tany, ary izy any an-danitra any, ny lanitra no midera. Zany hoe araka ny tenin'i Jesosy hoe katsao ny fanjakany sy ny fahamarinany. Fanjakan'i Jesosy dia any an-danitra, any ny tiana ahitany antsika foana ary ahitantsika azy. Dia izay ary ny lanitra hozy izy hidera ny fahagagana ataonao Andriamanitra. Mahagaga ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ny lanitra any ambony any no hidera ny fahagagana ataony Andriamanitra ho antsika etỳ an-tany, ary ny fahamarinanao koa amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Zany hoe rehefa miasa Andriamanitra manao fahagagana dia amin'ny fiangonana. Fiangonana zany tsy ilay fiangonana trano na fiangonana fiarahan'ny olona, fa fiangonan'ny olo-masina. Zay no mahasarotina an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny fiaraha-mivavaka dia hoe tena zafata aloha kely misy miantso fa tsy maintsy tapahako kely fa mialatsiny. Amin'izao fotoana izao ny fiangonana dia fiaraha-mivavaka. Zay matetika, ary zay ny atahorana sao dia efa tsy ao intsony Andriamanitra, tsy olo-masina intsony fa olona samy manao izay tiany, manota ao anatin'ny tsy fibebahana, dia miaraka eo. Le fionana ny zava-dehibe dia le isa ny zava-dehibe, fa tsy manao fiangonana, tsy manao fionana olo-masina tahaka ny olo-masina,
araky ny ataon'ny mpianatra raha ny vory zareo raha ny ona tamin'ny namitrahan'Andriamanitra ny fanahy masina. Zay zany misy fiderana ao ataontsika izay anao vavaka fiderantsika avy eo ankasitratrika an'Andriamanitra tahaka ny ataon'ny any an-danitra any fa tsika rehefa tafahoana dia tena hoe fiangonan'ny olo-masina. Zay ny tena mampatahotra verika any fa rehefa tsy ao intsony ny fanahy masina dia lasa kipantsina maneno izy. Zany ny tenin'Andriamanitra. Mety miresaka ihany, mety mitabataba, mety fa tsy ao intsony ny fanahy masina ka zay no ampaherezana antsika foana hitady an'Andriamanitra, andeha amin'ny fahamasinana, andeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa iza any an-danitra no mitovy amin'ny tompo Andriamanitra hozy izy. 9 ary iza amin'ny zanak'ireo Andriamanitra no manahaka ny tompo. Tsy misy na ny any an-danitra ary mitovy amin'ilay Andriamanitra na ary lanitra sy ny tany resantsika io. Izy no antony zavatra rehetra, tsisy azo ampitoviana azy akory. Ary tsisy Andriamanitra na zanak'Andriamanitra ary tamin'ny andro taloha dia misy karazana zanaka, misy karazana Andriamanitra manao ny rivotra, manao ny masoandro, manao ny hazo, manao ny olombelona. Fa tonga teto Andriamanitra, ilay Andriamanitra Abrahama niteny tamin'ny tamin'ny Abrahama, Isaka sy Jakoba, tamin'ny Davida, tamin'ny Jesosy Kristy, ary amintsika no miteny amintsika amin'izao fa tsisy azo arina aminazy, tsisy tahaka anazy na ny zanak'Andriamanitra koa, izay verina fa Andriamanitra kely. Zany ny tsy ametrahana ny fontsika, izay ilay Andriamanitra kely koa matetika hoe ny fananana, ny harena, Andriamanitra kely koa ny fahatokiana olombelona. Ny olombelona ilay mpanompon'Andriamanitra iny no tokinao kokoa no ilay tena Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Matokony sampy ianao ilay zavatra namboarin'ny tanany iny no tokivavahanao. Zay no mila mitandrina tsika. 7 dia Andriamanitra matahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olo-masina, masiny. Dia Andriamanitra matahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olo-masiny. Tena hoe efa tafahoana araka ilay teny teo olona masiny anazy zany tsika, an'Andriamanitra tsika dia mampatahotra izy. Ilay Andriamanitra io na ao anatin'ny fahamasinana ary tsika dia mbola mampatahotra izy fa tsy hoe Andriamanitra fotsiny hoe zay ilay hoe aiza ilay azako, aiza izay tahotra. Fa raha tsy matahotra an'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao ny olona efa tsy matahotra an'Andriamanitra intsony. Fa manara-po amin'ny fahotana, amin'ny famonoana, amin'ny ady sy ny zavatra maro, fa tsy matahotra an'Andriamanitra fa mampatahotra io Andriamanitra io na eo anatrehan'ny olona masina ary ny olona masina miara mivavaka aminazy, mitady azy dia matahotra, mampatahotra ary ajain'izay rehetra manodidina azy. Zay zany hoe raha aiza ny azako, aiza izay tahotra aho izy any amin'ny Malakia any. Zany no ny teny nametrahan'ny tompo koa zany. 9 Tompo Andriamanitra ny maro, iza no mahery tahaka anao ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisavoanan'ny ranomasina, raha manonja ny aliny dia mampitsahatra azy ianao. Zay andraisantsika alohany andraisantsika ny ten'Andriamanitra manaraka ao amin'ny Exodosy. Ny Exodosy 12 no vakitsika afantarantsika an'izany hoe Andriamanitra tompo ny fahefana rehetra trany an-danitra ka hatretỳ tany. Lava ny tantara moa zany raha ny tena izy fa fiheziko amin'ilay Exodosy 12 vakiko izy dia avy eo manazava kely ny tantara antony nahatonga an'ilay ten'Andriamanitra. Exodosy 12 7 ka hatramin'ny 30 vaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe ary noho ny namantonanina ny tompo namono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Ezipta hatramin'ny lamatoan'ny Farao izay mipetraka teo ambony seza fiandrianany ka hatramin'ny lamatoan'ny Babo izay tao amin'ny tranomaizina mba amin'izay voalohateraky ny biby fiompy rehetra. Ary ny foa raha mbola alina Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Eziptianina rehetra fa nisy fidradradradrana mafy tany Ezipta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Zany ny fahefan'Andriamanitra, fidradradradrana sy fitomaniana. Izay ilay teo amin'ny fampidirana ny teneniko teo hoe
rehefa tia hanafaka anao Andriamanitra amin'ny fahamasinana amin'ny mpanompony izay ho afahany dia misy mampalahelo indraindray ny zavatra miseho raha mahita ady isika, raha mahita famonon'olona indrindra mitambatra amin'izao fotoana izao ny guerre, ny ady fanaovana ety amin'izao tontolo izao, amin'izao fotoana izao ny Russe sy ny Ukraine, misy famonoana dia tena afaka miteny tsika iza ny diso, iza ny marina, iza ny mpamono, iza ny ratsy, fa ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Ny olona matetika tsy mety mino an'izany fa eto amin'ity ohatra ity raha andeha hivoaka ny zanak'Israely rehefa nizanahana mihoatra ny 700 taona tao amin'ny tany Egypta dia nifidy an'i Mosesy izy hoe hanafaka azy, hamoaka azy tao, niaraka tamin'ny Arona rahalahy moa zany izay nofidiny koa mpaminany mpitondra teny, satria Mosesy dia somary badabada, tsy dia nahay miteny loatra ka nangataka tamin'ny Andriamanitra izy hoe tsy mahay miteny eo anatrehan'ny Farao fa ahoana ny ataoko, dia niteny ny Andriamanitra hoe fidio atsoa ny rahalahinao fa izy niteny amin'ny alalanao, dia nifidiny ho mpaminany koa Arona. Zareo reo moa zany tsara fantatra satria rahalahin'ny Mosesy Arona reo dia efa taranaka Levita reo zany ao anatin'ny mpanompo, ao anatin'ny fanompoana, ka izay ao anaty fonosana kely tsika rehetra rehefa nifidiny Jesosy nibebaka ianao, voasasa tamin'ny rano ianao, nibebaka tamin'ny natao batisa ianao amin'ny olon-dehibe, ny kely tsy mahafantatra ny fahadalany sy ny tsy fahatsarany, fitahiana sy fametran-tanana nataon'i Jesosy tamin'ny olona tamin'ny zaza. Fa tsika rehefa lehibe dia mahafantatra hoe aiza ny fahotana, dia rehefa mibebaka amin'ny fahotana ianao dia atao batisa amin'ny rano, dia rehefa vita ny batisa dia raisina ho zanak'Andriamanitra. Ny olona rehefa mbola kely ao anatin'ny fahotana ao dia hoe vita batisa izay dia efa vita zany, efa voavonjy, tsy ny batisa akory sanatria ny hoe mahavonjy koa fa ny fibebahana, izay ny tena takian'Andriamanitra, ary fibebahana amin'ny fahalehibiazantsika, tsika efa tonga saina no tokony bebaka mahafantatra ny ota, fa ny zaza dia hiverina amin'ny ota betsaka samy efa nandalo tamin'ny batisa zaza zany koa na ny tenanay izao ary, fa tao anatin'ny fahotana nanao ny ratsy rehetra. Raha ho tantaraina amintsika mbola misy fitondram-belona mbola tanterahana, efa misy efa tenina ihany moa tany fa taloha efa vita batisa zao, efa vita confirmation, satria hoe izany tsy maintsy manaraka an'izany vao mandray fanasan'ny tompo, fa dia ao anatin'ny fahadalana, ao anatin'ny loto. Ka izay rehefa tena mibebaka ianao mandray an'ny tompo tanteraka ianao, miala amin'ny fahotana ianao dia mibebaka atao batisa ianao dia izay ilay hoe lasa zanak'Andriamanitra, dia tsy matahotra ianao inona zavatra miseho ety amin'izao tontolo izao. Arak'ilay teny teo zany dia anisan'ny voafidy ianao tahaka ny Mosesy sy Arona, no Jesosy Kristy dia miara-mandova. Raha tena manaiky an' Jesosy ianao tompo sy mpamonjy, miala amin'ny fahotanao, raha maheno izao famparizana izao ianao dia miala mangataha amin'ny tompo, averina aminao fa matiovako tsara, Matthieu 9:1 fa ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe midira ianao amin'ny efitranonao mangingina, fa ny rainao dia maly ianao mangingina ary hanafaka anao. Any amin'ny Jaona 9:9 koa na ny 9:20 eo misy hoe raha ny zanaka ho anareo afaka dia ho afaka tokoa nareo, ho fantatrao ny tenin'Andriamanitra dia afaka anareo, ny marina hozy izy no afaka anareo raha tena fantatrao ny marina. Ka izay famarinana izay no ambara amintsika eto alohan'ny hiderantsika an'Andriamanitra. Arak'izay zany dia anisan'ny voafidy ianao nanolo-tena dia ho arovan'Andriamanitra. Tamin'ity Exodus ity efa ty amin'ny farany misy loza 10, satria tsy nety navoaka ny Farao, efa niteny koa Andriamanitra hoe hamafisiko ny fony, fa tsy navoaka ny Farao mihitsy ny zanak'Israely mandra-pahatonga ny fahafatesan'ny lamatoa tao amin'izareo. Teo aloha kely teo moa zany ny amin'ity no nanorenana na nanaovan'Andriamanitra ihany koa ny amin'ny resaka hoe amin'ny Pasika, satria tamin'izany nanafahana nisy hoe nisy raha ny zanak'ondry natety teo amin'ny tokonana ny fanavaran'ny zanak'Israely sy izay rehetra olona tsy zanak'Israely ka nino misy olona naino tantara koa hoe andalo ny Jehova, azafady andalo Andriamanitra. Tsika moa zany azafady fa tsy manona le Jehova intsony, efa nitaizana tao anatin'izany tamin'ny taona maro,
fa le ampanjazaina amintsika fa le anarana Jehova dia tsy anaran'Andriamanitra. Dia mivoaka foana ilay izy matetika fa efa ao anatin'ny famarinantsika dia miala amin'izany. Enoa ny fampianarana ary fantaro ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra irak'ilay teny teo hoe izaho ilay izy. Izaho ilay izy tamin'izy niantso amin'ny Mosesy. Ka fialana tsiny kely teo zany raha vao tonona tsinahy ka dia hifonana amin'ny tompo ihany koa. Fa izay ilay izy hoe nisy aretina, nisy loza folo nanjono zanaky ny tao amin'ny Egyptianina mandra-panafahan'ny zanak'Israely tao Egypta tao, fa tsy nanaiky izy. Ary ny tena farany dia tena mafy mihitsy fa ny lamatoa teo amin'ny zareo no novonoan'Andriamanitra. Zay vao nanaiky mihitsy ny zanak'Israely, ny zanaky ny Egyptianina hoe aingana mivoa tao nareo fa tao faty eto daholo izay mianakavy, fa mivoa tao nareo nefa Andriamanitra efa nanomana an'zareo, fa nasainy niomana amin'ny fomban'Andriamanitra alohan'ny andehanan'ny zanak'Israely. Ary efa niteneny hoe andeha aingana nareo maika nivoahanareo amin'io tany Egypta io. Ny mafisina kely ampahafantarantsika hoe ahoana moa zany le herin'Andriamanitra io. Herina kely eo amin'ny Exodus 7 ako ny 7:20. Exodus 7:20 fantarantsika an'le hoe inona le tena herin'Andriamanitra. Efa ty amin'ny loza fahafito tamin'izy nanao avandra, tamin'Andriamanitra nanao avandra no niteny tamin'ny Mosesy. 7 zany any 7:20 vakotoso aminaran'ny Jesosy. Ary hoy Mosesy taminy, raha vao mivoaka amin'ny tanàna aho dia amelatra ny tanako amin'ny tompo, koa dia hitsahatra ny kotrokorana ary ny avandra dia tsy misy intsony, mba ho afantaranao fa any tompo ny tany. Teto manko nasain'Andriamanitra nangana ny tanany Mosesy dia avandra. Tsisy takizany tamin'izany fotoan'izany ozy izy nanapotika ny tany sy ny vola rehetrarehetra. Ary nagaga tamin'ity vakitsika io toko fa amin'ny resaka avandra io loza fahafito dia efa miteny any Andriamanitra, teneny ny olona fa handatraka avandra koa izay hanapotika ny zavamaniry sy hamono olona. Ka teneny ny olona na tamin'ny Egyptiana ary na tamin'ny zanak'Israely ary hoe midirana ny trano aza mivoaboaka fa ho faty nareo. Dia nisy tsy nino na Israeliana ary tsy nino dia maty teny ivelan'ny teny koa, na ny Egyptiana koa ary nino dia velona tao an-tranony izy, fa izay tsy nino fa hoe nanao tsirana niome, nanao tsinitsinona ny ten'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy dia maty. Taony anio moa zany dia ny valala izay tsy potika tao anatin'ny avandra dia nandefasan'Andriamanitra valala indray. Nihinana ny zavatra maro, mbola mafy ihany ny fon'ny Farao. Ny loza fahasivy ny aizi-pito efa tena ao anatin'ny aizina mihitsy, zany tena tsy fakahitana mihitsy nandritsy ny 3 andro teo, fa dia mbola tsy nanafaka ihany izy. Marava tonga an'Andriamanitra miteny hoe fa fantako izay fa anao ny loza fahafolo dia nina namonono ny lamatoa zany. Ka efa maty ny lamatoa rehetrarehetra dia teo vao gaga ny Farao moa zany indrindra sy ny Egyptiana hoe avy aloha reha hivoaka tao. Averiko vakina moa zany izy alohan'ny anoviantsika le ten'Andriamanitra teo hoe ary noho ny mamatonalina ny tompo namono lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta hatramin'ny lamatoan'ny Farao izay mipetraka teo amin'ny seza fiandrianany, ka hatramin'ny lamatoan'ny Babo izay tao amin'ny tranomaizina, mba amin'izay voalohanteraky ny biby fiompy rehetra. Ary ny fora mbola alina Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptiana rehetra, fa nisy fidradradrarana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Zay alohan'ny tena nandroahany zareo an'ny zanak'Israely tao Egypta dia tena fahafatesana. Betsaka anie zany hoe olona maro be no maty lamatoa hatramin'ny biby. Ary raha tsy nino, misy moa zany ny olona tsy mety mino, rehefa tonga ny ten'Andriamanitra dia tsy mino fa manara-po mitovy amin'izao tontolo izao ihany koa na kristiana rehefa
mitondra anarana kristianina fa tsy mino ny teny avoaka an'Andriamanitra sy ny hoe mampirisika amin'izany hoe fahamasinana amin'ny fibebahana fahamarinana dia anisan'ny maty satria tsy nanisy an'ilay raha ny zanak'ondry koa tamin'ny tokonana na kristianina ary tsika ka tsy mahana ny rahan'i Jesosy zay izy hoe rehefa mibebaka ianao dia vita batisa rehefa vita batisa ianao zay vao afaka mandray fanasan'ny tompo satria izany ny tenenin' Jesosy hoe zao no atao fahatsiarovana zao no fanadiovana ary ny rahan'i Jesosy ihany no mandrakitra antsika ny tokantrano ny tenanao tenantsika tsirairay avy ny rahan'i Jesosy io mahavita zavatra maro eo amin'ny fiainantsika ao anatin'ny finoana zany tsy midika koa zany hoe rehefa misotro an'ilay rahan'i Jesosy misy azany dia misy tena hoe ataovy rà mihitsy ary izay nataon'ny alatahaka ataon'ny fanompoan-tsampy rehetrarehetra efa rehetrarehetra hoe tena rà maka manao latsa-drà mihitsy izy olona ary nataon'ny zareo samborina ataon'ny latsa-drà alatraka rà atao sorona zany ny dikan'ireny sorona ireny alatahaka tamin'ny nataon'Andriamanitra tsika tsy mandeha amin'izay fomba taloha izay intsony amin'ny nanaovana ny hoe ny rahan'ny zanak'ondry fa Jesosy ilay zanak'ondry izay efa nandatsaka ny rano atsika iza ampimanadio sy hanavitra atsika amin'ny fahotana rehetra ka zany any tokony tsy atahotra tsika ozy izy ary tsy ao anatin'ny fifaliana hifaly tsika ninona zavatra miseho ety amin'izao tontolo izao ety tsy ety no andrenantsika amin'ny fiainantsika fa tsika manana fanantenana mihoatra noho ny olona rehetra zay zany ampirisihana matokia minoan'Andriamanitra ianao fa ataony mihoatra ninona fahafatesana ninona loza manjony manodidina anao dia ataony tsy ataony tsinitsiny ianao any amin'ny salamy fa 1:9 io tonga dia raha vakitsika manontolo tsy hamaky ako fa mampirisika anao hamaky tsara ihany koa zany marina hoe mahafantatra daholo tsika fa tsara koa mahafantatsika hoe ny salamy fa 1:9 sy ny salamo hafa izay miteny na misy zavatra arivo sy izy na iza ny menjery eo akaikinao ny akavia sy akavananao ianao tsy tonga anao ny loza ka zany no fonoantsika mba tsy ho takan'ny Eziptianina tsika sy izay Israelianina tsy mino ho azo ny loza sy ny fahafatesana fa anisan'ilay azo famonjena tena mampieritreritra mihitsy izy hoe samy mpiaramonina zay izy hoe amin'izao fotoana izao sa ao anatin'ny fiarahamonitsika zao eto amin'ity tany ity amin'izao fotoana izao dia misy ny olona ao anatin'ny tena fahoriana fahafatesana manontolo ny anankiray nefa ny ray ao anatin'ny fifaliana fa handeha ity moa zany ohatrany hoe matsiaro kelykely amin'ilay hoe mandeha hoe fifaliana fa mandeha io rehefa mandeha amin'ny ohatra fantatsika tsara rehefa misy ny fisarahana na ankehitriny indrindra teo aloha dia andeha ilay anankiray indrindra moa zany rehefa hoe mandeha lamasinina mandeha train dia misy ozy izy ilay mijanona eo amin'ny gara eo amin'ny quai dia misy ilay mandeha anaty train lasa le train fotsiny sisa ny hitanao mandeha fa matetika le olona mijoro eo amin'le quai eo dia eo miandry hoe fa lasa le train dia mbola miandry aloha mieritreritra satria izay le fisarahana misy alahelo ho an'izay mijanona fa ny mandeha dia matetika faly indraindray ary adininy ary matetika ny olona mandeha rehefa tena hoe mandeha amin'ny zavatra maro moa zany dia misy ho an'ny mpifankatia matetika efa tsy antenaina intsony fa tena hoe raha tsy miorona amin'ilay fitiavana le olona fa lasa izy zay fa dia ianao zany mijanona amin'ny alahelo eo ka zay mila mipetraka tsara amin'ny tompontsika hoe misy fahoriana misy alahelo foana ety amin'izao tontolo izao foana ety amin'izao tontolo izao misy ny mandeha misy ny mijanona fa isika dia ao anatin'ny tompo miaraka amin'ny Jesosy miaraka amin'Andriamanitra tokony hifaly mitsara marina ozy izy ho an'ny olona izay tsika zany amin'izao fotoana izao mila mifankatia tokony tiantsika daholo ny rehetrarehetra sanatria tsy hoe tsy ho tian'ny olona tsika na ho ankahalan'ny olona fa misy fitsaran'Andriamanitra ao izay tsy fantatrao izy no mitsara izy mandamina ny fiainantsika dia izy no mitsara ny zavatra miseho rehetrarehetra tokony atoky an'izay tsika fa ny fitsaran'Andriamanitra ozy izy dia tsara sady marina tsara marina ianao izy any amin'ilay afanitena teo zany ny salamy fa 1:7 fa fantatro tompo fa marina ny fitsaranao zany ny tenin'ny mpanao salamy tamin'izany
570 azafady. Dia tokony hifalytsika amin'ny zavatra iainantsika, zay le atao hoe finoana ihany koa. Mahatoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany tsy havilivily ny zavatra miseho, tsy hatoky olona ihany koa, fa mitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra, mandeha araka ny famasin'Andriamanitra fa ataoko hitan'ny olona izy mba samy efa manompo sy ny tsy manompo anahy. Dia ny tena mandeha amin'ny famasinana efa niteniny teo hoe fiangonan'ny olo-masina. Averiny foana le hoe fiangonan'ny olona masina. Zany io olona masina io misy antony mahatonga napetraka amin'izay, fa tsy fiangonan'ny olona fotsiny na fiangonana fotsiny, fa tena olona masina na mafisina zany amin'ity Salamo 570 ty hoe fiangonan'ny olona masina. Zay no anjakan'Andriamanitra. Very kely ny 9:9 teo hoe amin'ny Salamo 570 azafady, Tompo Andriamanitry ny maro, iza no mahery tahaka anao ary manodidina anao ny fahamarinanao. 9:7 ianao manapaka ny fisavonan'ny ranomasina raha manonja ny aliny dia mampitsahatra azy ianao. 9:10 ianao nanoritoro andrahava ho tahaka n'izay voavono, ny sandrinao mahery no ampelezanao ny fahavalonao. Zay zany izy indraindray anao fa tena hoe anatin'ny ohatran'ny hoe tahaka ny rahava teto hoe ohatran'ny hoe tena hoe nisan'ny voavono, nisan'ny ao anatin'ny ozona anao amin'ilay firenena ao anatin'ny ozona, fa ahafahan'Andriamanitra anao avotany ao anatin'izany, tahaka ny efa niresantsika teo aloha raha mihaino ny vidéo teo aloha anao, na ny esoran'Andriamanitra ny Lota tao a Sodoma sy Gomora alohan'ny nanapotehany azy. Efa nitenena teto izay no teny tamin'izay, voatao ianao ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny ota, ao anatin'ilay zao tontolo zao. Raha tsisy an'Andriamanitra dia mivoatao ianao, fa ho avy Andriamanitra andrava. Ary ny fandravan'Andriamanitra dia fitsarana marina. Mitoy ihany ny ten'Andriamanitra hitsara marina izy dia ho ravana izay tsy araka ny sitrapony. Efa vakianao ny ao amin'ny Exodus manomboka ny 9 ka hatramin'ny 12 eo mitantarany namoahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Ezipta fa mampatahotra. Fa Andriamanitra mahatahotra koa izy efa teneny teo, ary Andriamanitra mitsara marina. Ny 10:10 amin'ny farany teo zany, ny sandrinao mahery no nampelezinao ny fahavalonao. Anao ny lanitra. 11:10 anao koa ny tany izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, ianao no nanorina azy. Zay ny tena nanorenantsika zao famparezana zao. Anao ny lanitra, an'Andriamanitra ny lanitra, anao koa ny tany. Any hoe tsisy zavatra arin'Andriamanitra. Zay ny finoana araka ilay teny teo, raha miny ianao fa kristianina manara-dia an'Andriamanitra mahatoky azy dia mila mahatoky an'izany fa an'Andriamanitra ny lanitra, an'Andriamanitra ny tany, izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. An'Andriamanitra koa zany fa tsy an'ny Satana. Ny Satana no manjaka amin'izao tontolo izao satria efa nifeheziny, fa ny tena tompony ny tany sy ny lanitra dia an'Andriamanitra. Ianao no nanorina azy, ary Andriamanitra no nanorina azy araka ny finoantsika any amin'ny Genesis any zany nanoren'Andriamanitra ny izao tontolo izao. Alohan'ny hibebahantsika, hisorantsika sy hiderantsika an'Andriamanitra indrindra dia ho vakiantsika ny ao amin'ny Apokalipsy 7:10. Hoe ahoana marina zany le Andriamanitra mitsara zany, zay mbola tsara fatarina foana hoe ahoana marina le fitsaran'Andriamanitra, dia ahoana ny faratsiany izao tontolo izao koa. Eo amin'ny 7:10 zany manomboka ny 9:5 aloha vakiantsika ka hatramin'ny 9, dia avy eo vakiantsika manokana ny 9:70 aminaran'i Jesosy hoe ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andriny nanao hoe zava-miafina Babilôna lehibe, reny ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Ary hitako fa indro raha vehivavy dia leon'ny rahan'ny olona masina sy ny rahan'ny martiran'i Jesosy, koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra. Ary ilay anjely tampoka, nahoana no gaga ianao? Izaho ilaza aminao ny zava-miafina ny amin'ny vehivavy sy ny bibidia mitondra azy, izay manandoha 7 sy tandroka 10. Ny bibidia ilay fahitanao dia teo ihany, tsy ho eo izao, nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hita nonoho izy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana.
ary ny monina ambony tany dia izay rehetra tsy voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenan'izao tontolo izao dia ho gaga raha mijery ilay bibidia sy izay teo ihany ary tsy ho eo izao nefa mbola ho avy indray. Mahagaga ny fomba filazan'ny tenin'Andriamanitra, mampatahotra. Tsy hanazava an'io teny io aho koa, fa nisy fanazavana amin'izay koa mbola velon'ny tompo ngambany ny amin'ny resaka hoe Babilôna sy ilay vehivavy janga ny velony hoe Babilôna, Babela izay efa niresantsika ihany koa teo aloha fa naorina ny ravan'Andriamanitra anaparitahana ny olona rehefa nitokona teo anatrehan'Andriamanitra hitady ny hanohitra an'Andriamanitra satria nitovy fiteny, nitovy foko dia nitady hanohitra an'Andriamanitra dia ny ravan'Andriamanitra jaina tonga anazy Babela nefa mbola nitoy ihany io tanàna io dia ilay olona tafajanona tao no heverina hoe tena hoe ao amin'ilay Babilôna tao tena firenena maloto ao araka ny reny ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany ozy izy. Zany mahatonga ny mivoha tao ianao, mivoha tao Babilôna amin'ny resaka fahavetavetana sy ny amin'ny fijangajangana isan-karazany. Ka dia aseho aneto fa azagaga ozy ianao, azagaga ozy ilay anjely mantsy ny jaona teto zany fa ho ravany io, mandroso kely io dia miverina indray dia hitanao indray dia lasa indray fa ho ravany io. Hoesoriny io fahifan'ny Satana io zay no tsy tokony atahorantsika. Na ho rava ary zao rehetra zao izy tenin'Andriamanitra koa dia tsy atahorantsika fa mahana ny fanantenana an'Andriamanitra. Ny 7:70 an'io kely anazy ahafantarantsika hoe fa inona moa zany ny fanantenantsika 7:70 amin'io Apokalipsy 7:70 eo ihany anaran'i Jesosy fa Andriamanitra efa nanome fo ireo anatanteraka ny heviny sy ifanaran-tsaina ary anome ny fanjakany ho an'ilay bibidia mandra-pahatanteraky ny tenin'Andriamanitra. Mampatahotra zany. So ny Andriamanitra ihany zany manapaka an'izy, izay ilay hoe mpitsara marina Andriamanitra, hoe Andriamanitra maninona indray izy no maniraka, maninona indray izy no fa ianao rehefa voasoratra. Misy izy izay tsy voasoratra teo amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Dia anisany efa voasazy sy voatsara ihany ka zay no antony famparezantsika arak'ilay teny foana hoe hitaizan'ny solika mba ho tafiditra ho voasoratra any an-danitra ny anarantsika ka tsy ho anisany ao anatin'ny fitsaran'Andriamanitra dia ny afo be, ny fahotana sy ny fahafatesana mandrakizay ozy izy dia any amin'ny afo solifara ozy izy mirehetra afo zany tenin'Andriamanitra daholo zany. Ka dia tokony hatokontsika ary tokony hifaly manana an'Andriamanitra, manana an' Jesosy. Mahatoky ianao fa ny zavatra rehetra miseho amin'izao fiainana izao dia voafehin'Andriamanitra ary tsy atahorantsika fa izy no antony zavatra rehetra. Alohan'ny hanaovantsika ny vavaka dia voakiko ny Apokalipsy 2:20 manomboka ny 9:20 ka hatramin'ny farany. Aminaran'i Jesosy, izao dia manambara amin'izay rehetra mandeha ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto amin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisitra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia soron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina. Dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny hafainganao. Amenna, avy Jesosy Tompo, ho amin'ny olona masina ny fahasoavan'i Jesosy Tompo. Amen. Ho avy faingana izy. Averina foana zany ho avy izy efa ho 2 taona mahery zay no nandrisana ny fiavian'i Jesosy fa mila mana fanantenantsika. Raha amin'izao fotoana izao araka ny efa nampianarina foana moa zany averina foana izy tsy reraka fa raha fiangonana na fiaraha-mivavaka tsy mitory, tsy manambara ny fiavian'i Jesosy dia efa tsy misy fanantenana intsony eo. Zay ny fanantenan'ny fiangonana kristianina dia ny ho avy Jesosy, ho avy tsoely izy amin'izao zany efa andro farany izao.
tsy farandro fa andro farany efa mpahatarantsika ny zavatra miseho rehetra. Ho avy Jesosy dia zay ny fanantenantsika kristiana, fa raha tsy mitory tsy manambara an'izany fiavian'i Jesosy zany tsika, tsisy fanantenana intsony ao fa fiangonana izay manambara ny fitahiana, évangile de prospérité, ny développement personnel, ny zavatra momba ny fahaizana sy fahalalana, ny fahazahoana arena, fampitomboana fahalalana, zany no ampianarin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao, mitovy amin'ny eny amin'izao tontolo izao ihany. Tsika ty amin'izao tontolo izao tsy miala aty fa efa men'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fa tsika dia manana an'ilay fanantenana miaraka amin'Andriamanitra, ka dia hideran'Andriamanitra tsika, hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fitahiana sy ny fahasoavana omeny atsika, fanantenana atsika fa tsy atahotra tsika. Inona zavatra sy miseho ty amin'izao tontolo izao fa hidera foana, hideran'Andriamanitra, zany no amporosiny amin'izao teny izao fa izy dia Andriamanitra amin'ny tsara marina ary tsy diso ny fitsarany fa maharitra mandrakizay sy mahay zavatra rehetra izy. Sotra Tompoko, voninahitra n'Andriamanitra irery ihany dia hivavaka tsika. Dia Andriamanitra ny tomponay sy mpanjakanay, Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra masina, Andriamanitra be voninahitra. Mahery ianao, masina ianao. Tsisy Andriamanitra takanao ary tsisy Andriamanitra toanao. Ianao nanao ny lanitra sy ny tany, anao ny lanitra, anao ny tany. Ianao mahita ny zavatra miseho rehetra. Inona endrika fisehoana ety amin'izao tontolo izao dia fehezinao zany ry Andriamanitra, ka dia mankalaza anao zay amin'ny voninahitra ao rehetra, amin'ny fahefanao, amin'ny herinao any an-danitra any. Ety an-tany dia raisy ny fiderana vokatry ny fo sy ny fanahy, ny saina sy ny hery rehetra. Tsy manafatra ianao koa zay Tompo, ianao naniraka ny zanakao ilay tokana, ho famonjena, ho fanavotana, ka dia matoky zay fa ianao hitahiry sy ombanay tsirairay avy. Asehoany fahefanao, asehoany ny herinao, ary alaminy ny fiainanay. Alaminy zay atoky ianao hatramin'ny farany. Ianao ny tanjakay Tompo, irao ny miaramilanao hiambina, ny anjelinao hiambina hitahiranay amin'izao ady sarotra, loza sy fahafatesana miseho amin'izao tontolo izao, fa ianao hitahiranay amin'ny alalan'ny rano soa, ary lefa ianao masina hitaridalana nolontsaina amin'ny fahendrena, finoana sy fanantenana hatramin'ny farany Tompo. Ka dia misaotra miasa, misaotra mamaly vavaka, ka dia aminaranao Jesosy Kristy naovany izany vavaka izany, voninahitra ny dera sy ny aja anao irery ihany. Alleluia, amen. Dia manao velomantsika aminaran'i Jesosy, raha sitrapon'ny Tompo zany dia mbola eo anety foana tsika. Amen.